fa vao hafa kosa indray azo atao tsara ny miompony papelika japonais to Madagasikara ary tombony maro no azo amin'izany araka ity fanadihadiana ity. Isan'ny sehatra mahazovana amin'izao fotoana izao ny fiompiana papelika ho an'ny orinasa Kay de Manda dia mieritreritra ny hamokatra todina papelika japonais miisa 7 arivo izy amin'ity volana septambra ity raha toa ka 5 alina sy 1 hetsy kosa amin'ny volana desambra sy janoary ho fanomezana fahafapo ny tsena anatiny. Isan'ny mampiavaka ny atodina papelika ny fanasitranana aretina maro samihafa. Tena liana amin'ity atody ity dia mazava ireo olona mikasiky ny aretina izay isitran'ity atody ity satria manana vertu thérapeutique ny atody papelika japonais tsirina tsara japonais. Eo ihany koa nefa ny misotra izay te hamandrana eo ihany koa ireo olona izay manao eo amin'ny resaka sakafo. Mila fikarakarana manokana nefa ny papelika japonais mba ho lavorary ny famokarana sy ny fanatodizana. Papelika anay zany dia efa manana toerana izahay voatokana entina hiompiana azy. Misy fitaovana ao anatiny satria ny papelika tsy mikotrika ohatrany dia efa manana fitaovana izay entina ampitreana ireo atody ireo. Mandresaka toetrandro na mazaka toetrandro tsara mihitsy satria efa natao favorable amin'izay iainana izay le toerana anasiana azy. Araka ny fanampanazavana ny menanay rehefa nanaovana fikarohana ny papelika japonais tamin'ny fitsaboana natao tamin'ny alalan'ny atodina papelika miisa 5 arivo dia nahitapahombiazana hatramin'ny 700 isan-jato izany tamin'ny olon-dehibe raha toa ka manodidina ny 520 isan-jato kosa tamin'ny ankizy. Misy ny fampiratiana izay haritra 2 herinandro mikasika ny atodina papelika etsy anoloan'ny gare etsy Sorano.